jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasy, tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasamana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelo ny volana febroary, fahafolo, fafito ambin'ny folo ary ny faefatra amby roapolo ny volana febroary, samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary. Nahoana no tena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona, nefa maimai-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirai ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana, nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiara ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy, hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriary Malala, ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana. Ho tahin'Andriamanitra ianao. Kiamenakavy mpanaraka fandarana indrindrindrindra itsika jeune conquérant rehetra manerana ny Madagasikara manaraka ny tambajotra serasera. Hiditsika amin'ilay fotoana lehibe sy goavana amin'ny sabotsy ho avy izao 3 février izay fotoana manana ny maizy azy. Ao anatin'ny baiboly dia ny tenin'Andriamanitra dia ozy izy ny tenin Jesosy manao hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Rehefa noforonina ny olombelona dia tsy noforonina ho fanahy fotsiny fa noforonina ho vatana ihany koa. Noforonina ho vatana, misy ny fanahy, misy ny fo, misy ny saina ary misy ny vatana. Zay no namoronana antsika. Marobe ny mpivavaka rehefa diso fanatika loatra, fanatika tsy any amin'ilay fanatika tena mety fa any amin'ilay fanatika fivavahana any amin'ilay lalandiso. Ina moa ny tiana tongavana amin'izany? Le nieritreritra hoe zay arapy zay fanahy fotsiny ka tsy miraraha nofo, zay ho any an-danitra ka tsy miraraha zay fiainana eto ambonin'ny tany. Sisa. Misy mpivavaka nanao zavatra ohatr'izany tadiditsika tsara ny ray taona iny misy an'ireny le olona avy any Majunga sa avy any faritsy Boety sa avy any faritsy Betsiboka le nipetraka teto Antananarivo dia ohatra mipozina jiosy ireny ny pozin'zareo dia nipetraka tery ambany tetezana bypass tery tao ny tranony zareo dia le tsy mikarama fa hoe tsy mila mikarama fa mitoro teny fotsiny. Misy zavatra ohatran'ireny zany amin'ny fiainana hoe diso hevitra ohatr'ireny amin'ilay lalam-pivavahana. Tadidio tsara fa vao noforonina i Adama. Rehefa mamaky tsika ty amin'ny bokin'ny Genesis dia vao noforonina fotsiny Adama sy Eva tompoko dia noforonina iasa fa tsy hoe noforonina i Adama dia mandeha ho azy eny fotsiny dia lasa fa rehefa mijery ny voalaza amin'ny baiboly tsika dia tena napetraka hitandrina ny ino izy ty ny say Edena, napetraka hitandrina ny tany ray manontolo mihitsy, napetraka hiasa. Azafady fa baiboly Android moa ny atao anatreko eto tsy dia zatra ty baiboly Android ty toko Genesis toko faharoany fa aloha fa ho hitantsika eo rehefa avy eo
dia ny zavatra hita dia hoe eto amin'ny Genesis 2:2-5 ary Jehovah'Andriamanitra nanao Sah tao Edena atsinanana ka napetrany tao raha lehilahy izay noforoniny ary nampaniriny Jehovah'Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mateza sady tsara ho fihinana ary ny hazo honaina eo afovoan'ny Sah ary ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary nisy ony nivoaka avy tao Edena andeha nansahatra eo izy dia nizara ary nisampana sinsisa dia eo amin'ny 15 Genesis 2:2-5 ary Jehovah'Andriamanitra nitondra ny ray lehilahy ka namponina azy tao amin'ny Sah Edena hiasa sy hitandrina itsika tsy noforonina ara-panahy fotsiny tsy noforonina ho velom-potsiny fa noforonina hiasa hoy ny voalazan'ny Baiboly hiasa ary hitandrina ny Sah zay namoronana ny Adama sy Eva teto hitandrina ny Sah dia hiasa tao amin'ny Sah inona moa ny mahory any Adama sy Eva inona moa ny mahory azy ny biby siompy inge tonga dia efa namboarin'Andriamanitra ho azy raha tia monomby izy afaka tonga dia mamonomby fa tsy andro 5 taona hoe ino izy ty miompiomby zay vao mahazo vokatra mbola tsisy dahalo tamin'izany mbola vao iadapy maseva rery raha te hihinana akoho izy afaka mihinana akoho raha te hihinana ponga be ny-danitra izy afaka mihinana ponga be ny-danitra raha te hihinana paiso izy afaka mihinana paiso ary mitango fotsiny tsy mbola misy mpangalatra tamin'izany fotoana zany mbola izy mivady rery nefa ny mahavariana dia Andriamanitra mihitsy ny nanome baiko fa na dia efa complet aza ny haninareo tianareo hoanina eo ny tisam eo ny sodesine raha te hihinana trondro izy manjony fotsiny tonga dia maka fa ny nahavariana tsy navelan'Andriamanitra hipetra-potsiny izy eo tonga dia mihinana zay hoanina fa ny voalazan'ny Baiboly hoe andana miasa ozy isy ny tenin'Andriamanitra hoe namponina azy tao amin'ny Sah Edena Andriamanitra hiasa sy hitandrina azy noho izany efa planina hatrany am-boalohany prinsipa hatrany am-boalohany ny olombelona hiasa ny olombelona hanana ny asany fa tsy hoe mpivavaka be ianao kristianina be ianao ary na dia Paoly apôstôly aza dia niteny an'izany any amin'ny epistily nosoratany izay tsy miasa oka izy tsy hinana ozy izy zany ny tenin'ny Paoly apôstôly ireo zay tsy miasa oka izy tsy hinana ary nitsindriny Paoly apôstôly fa ireo zay tsy mamelona ny akonany dia fahotany zany no zany natokana hiasantsika akoatra ny ara-panahy akoatra ny fanomponan'ny tompo dia mila misy asantsika fa saingy kosa tsy asa manandevo tsy asa mampijaly mampalahelo angeriavana ny mahita ny malagasy ny filazan'ny vazazy dia hoe chevaux homme zany hoe olona sovaly mahita ny reny lehilahy manosika sarety efa teratsemboka ny lono manosika ny sarety io hiaka-piakarana ny lohanao reraka nefa karama kely reny atao asa fanandevozana ny zanak'Andriamanitra tsy natao andevozana ny zanak'Andriamanitra tsy natao an'izany hoe miasa mafy nefa kely karama averiko indray mandeha tsy natao hiaina amin'izany ny zanak'Andriamanitra hoe miasa mafy nefa kely karama eo dia efa teneniko raha lasiana bavy malala amin'izao vanim-potoana iainantsika izao efa misy ny machine fanasana lamba naren'le machine fanasana lamba reny misy ny eny karazana machine efa be da be électroménager reny amin'izao fotoana zao mafy angerana bavy le hoe ifo amin'ny 4 maraina ianao midimy maraina andeha hanasa lamban'olona
ny tananao efa potiky ny clean, potiky ny savony, efa reraka ka na ririnina andro na favaratra andro na mangatsika andro na mamanala ny andro de tsy maintsy manasa lamba amin'ny rano mangatsika, eninao efa mamirifiry, ny lohalika efa sola. Ary misy aminareo ireo no velomin'ny ray aman-dreny tamin'izany ady mafy zany hoe karaha masasa lamba, karaha mamanjaitra, karaha mazosososô miaro toriny ray nahoana ry tanora malala, nahoana ianao ny mbola andova fahantrana ihany, nahoana ny mbola andova fahantrana ihany, nahoana ny mbola manaiky hoe efa ny ray aman-dreninao io ny asany. Mpanopetako fe kely efa mila ny maso amin'ny efa tsy mahita mihitsy am'le manao petako fe, efa miareraka manao le petako fe, efa tena miaro tory amin'ny 12 alina vao matory, manao petako fe mifondray amin'ny efatra sasany maraina manao petako fe. Ny karaha maraisinao nefa aveo kely de kely faran'izay kely. Teteny tanora, nahoana no anaiky fanandevozana, nahoana no manaiky, nahoana no manaiky mbola ho andevozon'ny fahantrana. Tsy ratsy mivarotra charbon, misy fivarotana charbon mihaja, misy am'izao fotoana zao efa charbon ihany ny amidiny fa amin'ny fomba mihaja, mahafinaritra zany. Fa tsoroko any koa fa misy am'izao fotoana zao ny fivarotana charbon izay tena miditra any amin'ny orona ny vovo-charbon, miditra ny atodony vovo-charbon, sanatria mandrory ianao charbon, sanatria mandreo akazafady indrindra amin'ny teny an'izay charbon, sanatria manisy ndelo charbon, ny zavatra mivoaka amin'ny vavanao charbon, ny fahasalaman'ny zanakao matory ambony charbon. Teny Andravoahangy teny moa taloha misy tanàna nampivarotra charbon mihitsy teny fa tsoriko aminao tamin'izay mipiraka teny Andravoahangy teny tena eny mivarotra charbon, de mivarotra charbon daholo ny olonao, de tena mainty ny charbon, de miainao anatina charbon, de fiainana charbon. Za tsy miteny hoe asa ratsy zany, fa misy asa be da be am'izao fotoana izao azonao trandrahana, maninona ianao ny letika ao anaty charbon. Izany mihitsy no anaovantsika défi ao anatin'ny teny hoe jeune conquérant ity, jeune conquérant afahan'ny tanora mandrombaka indrindra anao rapiny ny tena resaka eto raha zanak'Andriamanitra. Aza manaiky ijanona ry tanora, be da be tanora 17 taona mitovy aminao, 19 ans, 20 ans, 24 ans mitovy aminao, fefa manana ny asany sy ny orinasany. Ary efa mahatsangana niainga tao anatin'ny toriteny, niainga tamina ara-panahy, niainga tamina fampianarana, niainga tamina vavaka, mitovy aminao io. Nahoana ianao no manakijanona, nahoana ny manakijanona ao anatin'ny plasinao, ao anatin'ny toeranao, nefa Andriamanitra te hanangana anao. Tsy mety tsika mbola veriko ihany hoe ny nananganan'Andriamanitra voalohany any Adama sy Eva, ny namoronana any Adama sy Eva de tsy resaka ara-panahy fotsiny, hoe no fironona de andana mitango fotsiny, de andana mihinana fotsiny, fa na i Adama sy Eva, i Adama de nasaina hiasa sy hitandrina ny say edena. No zany tena raha baiboly mihitsy ny lehilahy anankiray na ny vehivavy anankiray mila manana ny asany. Ary eto mitodika ny ankizy vavy tanora, ankizy vavy tanora maro be ny tao hoe tanora zazavavy na vehivavy miresaka amiko, vehivavy miresaka amiko hoe misarabady na rin'ny vadiny, na rin'ny vadiny. Ny zavatra tsapako amin'ireny olona rin'ny vadiny reny reny le vehivavy arin'ny vadiny reny ny tsapako, ny ataoko hoe 90% amin'ireny misarabady reny ka narin'ny vadiny de olona tsy mananasa, olona tsy mananasa, olona tsy mananasa. Ozy izy le reny mpianakavidina niantso aho tamin'ny fakomaly zay, niantso ana telefôna de zao ny teniny: pastera, mba eto mambavaka mba amme vola ny vadiko, fa tsy mamme vola ny vadiko, de any amina vehivavy ihany fotsiny izy tsy mamme vola ny vadiko. Hitanao,
manana problème ianao satria lasa manatena lehilahy fotsiny, miandry lehilahy fotsiny. Misy risque ny fiainana vehivavy anankiray, manana risque ny fiainana vehivavy anankiray raha vao tsy miasa izy. Raha tsy hoe anga hoe tena samy mpanompon'Andriamanitra nareo mivady, tena samy mivavaka nareo mivady, fa raha hoe gentilisa mivadinao tsy matahotra an'Andriamanitra le lehilahy vadinao, tsy mivavaka le lehilahy vadinao, tena za miteny aminao raha anambady gentilisa ihany ianao, raha anambady olona tsy mivavaka ianao dia mangatahasa amin'Andriamanitra. Fa moramora amin'ny lehilahy no mitsipaka anao ary manary ianao, manary ianao rehefa tsy manana asa ianao ka tsy mivavaka ny vadinao, tsy anana ny antsy ianao. Fa rehefa manana asa ny ankizy vavy anankiray, ny tanora zavavy anankiray, ny vehivavy anankiray manana ny asany, sarotra tompoko ny manary vehivavy manana ny asany zany, sarotra zany. Hoe ianao manana ny asanao, io moa narin'ny lehilahy ianao ianao mba mety manana ambo kely ihany ina moa ny andrasako azy, za koa tahirin'Andriamanitra, za manana ny asako, za manana ny fiarako, adalana ny azy. Fa raha vao tsy manana ny asanao anao, tsy sisy fidiram-bola ianao, dia na efa-profesiny anaky 5 ary ianao dia tsy maintsy mandady lady aminy ihany, satria tsy maintsy maka volany aminy. Tsy sa manao vava aminy, tsy sa iady aminy, tsy sa ifamaly aminy, satria raha pitsora afaka pitsinao tsy maintsy teny mba mivola ary data, mivola anaovana an'izao. Dia any ka na efa hitsahan'ny olona ny etapon-doha ary ianao, ka nefa aprafesiny asehony ianao zao sarim-behivavy ny ao anatin'ny telefônina, eo masonao izy miantso telefônina ny sipany, dia manaiky ianao satria ianao tsy manam-bola, manaiky ianao satria ianao tsy manam-bola. Any amin'ny lakile, any amin'ny lakile. Fa ny vehivavy tahian'Andriamanitra, ny vehivavy manana ny asany, ny vehivavy manana ny maizy azy, tsy sahany lehilahy atao an'izany. Ary zato ny ampahirezako anao tovavy, ny akamaroan'ireo ankizy vavy kely mijoro vavolombelona eto amintsika eto, andaony hoe arahantsika reto sationany kely reto, reto fijorona vavolombelona reto ankizy vitsivitsy reto. Siany ianarako ny amatara ny besin'ny maroa dia ny fizarako sy ny fampianarako ny teny anglisy amin'ny réseaux sociaux. Ny pejiko moa zany dia English with Gracia, no ny fahasahiranana sy ny olana nisy teo amin'ny fiainanay. Rehefa nandeha ny fotoana dia no ny fitahian'Andriamanitra moa zany dia vita soamantsara ihany ny fianarana. Dia tao aorian'izay nanomboka ny tady asa fa tsy nahita asa mihitsy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nandray ny fampianarana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra, nanomboka nanangana ny pejy. Dia isaorana be dia be Andriamanitra fa ny vokatra izay dia amin'izao fotoana izao mandeha tsara ny asa, ary izao mba manomboka fantatry ny olona izao amin'ny resaka fampianarana ny teny anglisy. Ankino eo ampelatanan'Andriamanitra ny fatanoranao tanteraka, ny asanao, ny hoavinao, fa tsy anenina ianao ary afaka ny havita zavatra goavana ary afaka fitahiana ho an'ny hafa ihany koa ny fisianao rehefa manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao. Fa nefa ny anarako 5 taona misehatra amin'ny alalan'ny varotra. Raha ny volany ingana dia kely dia kely, fa noho ny vavaka nataon'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny tsodrano izay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra dia ankehitriny voninahitra ho an'ny tompo fa nahazo fiara, nahazo trano. Ka tia teny aminao tanora manao hoe na dia tanora azy ianao dia afaka ny vita zavatra ao amin'i Jesosy, na dia tanora azy ianao dia afaka andeha lavitra.
Izao no Randriamanampiso tanora mpandraharaha tompona orinasa. Io orinasa io izay nitomboka tamin'ny kely fa ankehitriny anefa dia miroborobe ny orinasa, miakatra ny chiffre d'affaires, mampiasa olona maro ary mamokatra vokatra maro izay efa miparitaka manerana ny nosy sy any ivelany. Mitombo ihany koa ny mpiara-miasa sy ny orinasa vahiny izay miara-miasa aminay. Izany rehetra izany dia no fahasoavan'Andriamanitra, ny fahatokiana azy, ny fankatoavana sy fampiarana ny torolalana mpanompony, ny fahazotoana manompo azy ary ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Natokony tompo tamin'ny kely izahay ary nataony ho mpanapaka amin'ny be. Fetana tompo daholo tompoko, tokony ianarako 5 taona manasa-tsika tanora rehetra ho avy mandritra n'ity seminaire ho an'ny tanora ity fa tsy hanenenanao ny fahasoavana izay ho raisinao mandritra n'ity ray volana ity mijoro vavolombelona amintsika ako fa raha ny angiana dia tena tao anatina fahasahiranana, tao anatina fahantrana niaraka tamin'ny ray aman-dreny fa rehefa mitohina nompo ny tompo dia ny tompo manandratra, ny tompo mitaha. Ny angiako voaloha niasa tamina organisation internationale anankiray teto Madagasikara dia ny karama kely nandritra ny volana maromaro niasana tao nentina ny ainga, nahodina tsikelikely mividanana tomobile dia nahodina dia mahagaga ny fitahiany tompo fa tonga amina 62 millions maro ny vola. Dia amin'izao fotoan'izao efa manana fiara tahian'Andriamanitra, misehatra amin'ny alala varotra sy zavatra maromaro dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Manasantsika tanora tsy hanenenanao fa tongava maro tsika rehetra tompoko. Tahian'Andriamanitra daholo tompoko randriana tenena Rador Jean Joagnes 23 ans mbola tsy manambady noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny torohevitra tsodrano fitondrana mambavaka ihany koa izay nataon'ireo ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-nofo dia mba voafidy ho gérant na succursale anankiray ana orinasa ngeza be manerana an'izao tontolo izao ho représentant local eto Madagasikara. Orinasa izay efa manana filiale sy sampana be dia be manerana ny Afrika, Eropa, nefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ho ia taminao teo dia voafidy ho gérant an'izy ireo eto Madagasikara ny tena koetsy andanin'izany dia miasa ihany koa en tant que assistant administratif amina orinasa anankiray eto Antananarivo. Tsy nionona tamin'izay anefa fa niezaka nitady loharano hafa dia mivarotra eo ihany koa ny tena mivarotra produit maromaro ampidiram-bola satria ny asan'Andriamanitra mila vola. Izany rehetrarehetra izany tsy noho niezaka eo ihany niezaka, tsy noho ny fahaizana na dia mianatra sy nandrato fahalalana tany an-tsekoly aza fa nisy ray aman-dreny tao ambadika tao nanoro-hevitra, nitsodrano, nitondra mambavaka, nampianatra tamin'ny lalana tokony izorana sy tokony aleha, nanoro rehefa misy tsy mety, nanoro rehefa misy sosikevitra sy torohevitra dia tsy nifiny izy ireo azy samy rery fa nozarainy dia mba tahaka izao ny tena androany makasitraka tompoko tahian'Andriamanitra. Manona ny fiadanan'ny tompo amin'ntsika tsiraray avy eto zany misy tanora anankiray jiny afantarako azy ny anarandry ray manontolo. Ie, manona fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra ny anarako Ramananjanahary Joël J. Fantatra amin'ny anarana hoe J atao am-piangonana. J zany mety misy mifangaro kely anarana mety isy finoa kely ihany zany raha fijeriko azy. Ao anatin'le séminaire lehibe tsika J amin'izao fotoana izao le jeune conquérant izay tondrana ny parcours ny fijoroanareo vavolombelona satria nareo anisan'le mbola tovavy tanora kely raha tsy madiso J firy taona ry zao? 23 ans zao. 23 ans. Efa manana ny asa sy ny rehetrarehetra fa tanora azo heverina hoe ny ainga mba azony tantaraina veny hoe ny parcours ny lalana nale natongavanao amin'izao toerana misy anao zao. Ie, za moa zany nianatra momba ny hôtellerie teo amin'ny 3 taona teo. Vao nivoaka licence mihitsy vao aingana kely tamin'ny mois de décembre teo dia amin'izao fotoana izao moa zany za efa miasa dia azo lazaina hoe le asa misy ana amin'izao moa zany efa azo lazaina hoe tena milamina sady mahafinaritra. Ny parcours ko angamba
ho an'izay mahafantatra anah eo amin'ny réseaux sociaux na Facebook, ho an'izay manaraka anah amin'ny compte koa, za efa nanomboka nanao resaka pâtisserie, zany hoe manao gâteau, efa teo amin'ny 2 taona teo angamban'izay, dia misy amin'ny mamanay moa izay isaorako be dia be manampy anah foana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fa izay moa zany mbola tsy manana page fa efa eo andalam-panokafana page mihitsy izay amin'izao. Dia resaka mombana pâtisserie mihitsy ilay izy. Ovindry nahazony diplôme na licence tamin'ny janvier teo. Zany hoe raha azoko zany mbola nianatra ndry? Ie, sady mbola nianatra no nanao an'izay resaka pâtisserie zay. No efa nanomboka nietsiketsika ny karakara. Tao anatin'ny resaka réseaux sociaux tao Facebook tao. Eo foana manko zany nititsika otrindrina dy hoe maro amin'ny tanora zany amin'izao fotoana izao no voalohany aloha zany ao ireo le hoe lany andro aloha amin'ny adalana, tonga dia hoe miazakazaka fotsiny zao amin'ny karazana adalana. Ao ndray nefany ireo hoe tsy manao adalana fa zao kosa manavesatra ihany ny ray aman-dreny. Zany hoe eo zany le ray aman-dreny efa sahirana amin'ny fiainana, eo le ray aman-dreny manana olana amin'ny fiainana nefa mbola manenjika écolage le ankizy ihany koa manao zay atafita azy. Indrina nefa zany raha azoko tsara efa 2 taona avant nefa sady nianatra no niasa zay ve le zavatra niaina andry dia ahoana ny fahatsapandry tao anatin'izay le hoe mba sady nianatra ny miasa mba nisy rendement kely any ve? Ie, azo lazaina hoe nisy rendement satria ny atombohan'le izy moa zany tena hoe tsisy hoe fond be manahoana fa za amin'le mianatra hôtellerie moa zany dia nitsiry ny hevitro satria manaraka an'le toritena tao am-piangonana foana hoe mila mihetsika ny tanora tsy mahazo mipetrapetraka, dia nitsiry ny hevitro zany hoe maninona moa za raha atomboko amin'ny resaka hoe manao gâteau kely aloha sy ohatry izany. Dia izay nanomboako anazy tamin'ilay compteko tao Facebook tao ihany dia hitako hoe nay nandeha ilay izy, ny olona manodidina anay aloha ny tena hoe nanohana anahy tao anatin'izay, fa avy eo ohatra ny manao bouche à l'oreille zany ilay olona hoe ay misy olona mahay manao gâteau ohatra izay, dia nay mivelatra ilay izy. Dia amin'izao fotoana izao moa zany izay efa eo mpanokafana page mihitsy, efa tena andala mpanokafana page. Tao anatin'izay koa nefa za efa nanao stage ihany koa tao amin'ny Carlton Madagascar, tsy haiko na efa nisy PDP mahafantatra an'izay, efa nanao stage tao teo amin'ny 5 volana teo, nazahona expérience PDP koa. Dia à partir an'izay mihitsy zany tena nanapahako hevitra hoe tena aleo za hetsika, dia nitsiry ny hevitra hoe aleo hanao resaka pâtisserie zany. Tsapandre anisan'ny nanampy be ary anisan'ny ainganareo reny le fampianarana sy toritena tao am-piangonana? Tena nanampy ary tena hoe niezaka nakatoa. Za koa moa tena miezaka mihitsy matoky amin'ny resaka dimy sy resaka fanatitra, resaka fiara-miasa amin'ny tompo. Dia za moa zany amin'izao amin'ilay miasa ijoroako vavolombelona kely, amin'ilay miasa amin'izao ny tamin'izaho vao nandray karama tamin'ny desambra nandray karama voalohany, dia tena efa nisy somme efa napetrako mihitsy hoe ty tokony hanodinako hanaovako zavatra fa tena ozy izy hoe atokako an' Jesosy ty satria tena hoe te hiainga mihitsy miaraka amin'ny Jesosy, tiako hoe efa matotra amin'ny Jesosy mihitsy zany ny ara-bolako. Dia nataoko fiara-miasa tamin'ny tompo ilay izy, nisy kely ihany nisy kely ihany, mifafolo-karena koa nefa eo ihany fa hafa mihitsy zany izay anankiray izay. Ianindry tena mety tsara amin'izao? Tena mety tsara na le asa na le resaka vente en ligne. Eo amin'ilay resaka vente en ligne koa efa tsy haiko na hitan'ny papahertina récemment efa nanomboka somary mivelatra kely izay, tsy manao resaka gâteau tsony fa manao karazana entana maromaro toy ny kiraro, ny poketra sy ohatry izany, dia efa nanomboka tamin'ny herinandro, dia efa tena nandeha be mihitsy nanao live. Ny anay moa zany tonga dia live vente en ligne mihitsy, dia tonga dia mikommande en ligne ilay olona. Possible ary tanora ijy 3 taona ary zany izy tatarainareo izy hitako tsara ny angany moa satria tanora atao amin'ny fiangonana ary araky ny efa verimberiko eto reny hoe itsika tena manao séminaire tena concret, tsy zavatra le maniditsidina le fampianarana maniditsidina ireny fa azonao tsapaitanana ary azonao tena iangana
ary azonao entina tonga anao andeha lavitra satria inoko aloha fa raha hoe raha mbola ny fahaizany fotsiny sy ny maha-olombelona dia mbola mety ny andro hoe aloha vita ny fianarana dia zay vao hitady asa mety efa zay fa noho ny zavatra rehanao ny tsodrano sy reny fampianarana ireny dia anisany hoe manampy be ary zay mihitsy no mahatonga antsika anetsika ny ambopony tanora manomboka amin'ity le 3 février tia mandritry ny ray volana jeune conquérant ity hoe tsy possible tsy voatery azafady tsy voatery hoe iandry ray aman-dreny ianao dia iandry any papa sy maman dia hoe aloha vita amin'ny fianarana vao etsika fa ny akamaroany ireo ankizy izay hitanao mijoro vavolombelona eto ny akamaroany mbola atao anatin'ny fianarana daholy nefa manomboka nanangana ny orinasany nanangana ny asany ary amin'izao fotoana izao sady manana ny asany manokana ianao no manana ny orinasany manokana ihany koa no mivelatra le izy amin'izao fotoana izao amin'izao taona fa tena tsindriky foana moa zay satria ny atony manindry anazy taona izay tena hoe apietsika ny ambopotsika le hoe varina mbola miandry ray aman-dreny varina amin'ny adalana varina amina zavatra ohatr' zany eno midy hoe mety tsara ny zavatra rehetrarehetra amin'izao mety tsara mihitsy ny zavatra atao rehetra satria manana an' jesosy ary zay ny tena netanako ny tanora rehetra hoe tena azavarina amin'ny fiainana izao tontolo izao fa tena mifantoma amin'ny jesosy fa tena hoe mahazo avantage be dia be mihitsy ianao rehefa manana an' jesosy eo amin'ny fiainanao tahiny tompo zay ny afatra mpitaindry farapany dia ho tahiny tompo zy zay tena hoe raha tsorona zany dia mba efa mikirakira manana activité maromaro amin'izao taonany izao ny anabavikely voana vitany fianarana tamin'ny janvier teo nahazo ny licence nefany ny mahafinaritra tsy niandry nizaniza fa dia raha azoko tena niainga tamin'ny kely tsy hoe niandry fomba be nareo fa dia niandry an'le hoe nahafatara fotsiny zao le zavatra nananana dia ho tahiny tompontsika rehetra dia matoka fa itsika rehetrarehetra zay anaraka nyity séminaire ity andray zavatra lehibe andray fahasoavana lehibe nao ho tahina andriamaritsika ho amin'ny manaraka andray veloma tompoko isaorantsika ny tompo reny tena atao hoe zay ny lazako anao hoe raha manomboka deny zao ny tanora manana ny asany manana ny maizy azo manomboka hoe mbola 20 taona ianao dia efa tahin'Andriamanitra manomboka 20 taona ianao dia efa misy fahasoavana sy manana ny asanao za miteny aminao fa rehefa lehibe ianao rehefa manomboka miditra amin'ny tokantrano ianao le izy moa ne zavatra hita isan'andro hoe ty zavatra resantsika eto ty zany ryhavana tsy zavatra andramana fa ny ainan'ireo tanora marobe zay efa nyteneniko taminao hoe efa atao anatin'ny 9 taona zay nampianatra 5 taona 9 taona n'ireo tanora ireo ary nytestena mihitsy hoe inona ny vokatra ty fampianarana ty inona ny vokatra ty toroteny ty inona ny vokatra ty vavaka ty nahitanan'ireo tanora marobe hitanao fandimidimby eto ireo hoe manomboka mety ny fiainan'ireny ankizy ireny ny akamaroany ireny misy manambady misy ny tsy manambady misy vao 5 taona nanambady raha be indrindra 1 taona ny fanambadiana fa mamirapiratra ary mbola averiko aminao ihany ny zavatra nyteneko teto omaly za tsy miteny hoe ny vola amin'ny maranga za tsy miteny hoe ny vola ny ozatry ny fiainana tsy zany ny resahako ny zavatra resantsika eto tena zavatra ra-pana mihitsy ary ao amin'i Jesosy daholo ny loharano ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra daholo ny loharano ny zavatra rehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:15 izao ny voaloboka ary ianareo ny sampany raha miray amika ianareo ka zaho mitoetra aminareo dia amobe ianareo fa raha misaraka amin'ny kosa ianareo raha misaraka amin'ny kosa ianareo dia tsy ahefa na inona zany ny tenin'i Jesosy
raha misaraka amiko nareo tsy mahefa nin'inona inona ny dikan'izay ny loha ranontsika rehetra aloha tsy nitsenanao ny loha ranonao tsy ny fidiram-bolanao ny loha ranonao tsy ny volanao fa ny loha ranonao dia Jesosy irery any Andriamanitra irery any Andriamanitra irery any miainga ao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra fa saingy mbola tiako tsindrina ihany fa namanana an'Andriamanitra ianao ka mivavaka be ianao ka miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao ka mahay versehatra any amin'ny Genesis hatra any amin'ny Apokalypsy hainao daholo ny tenin'Andriamanitra rehetra nefa nikapanao rovotra ianao any an-danitra ary ny zavatra torianao tena marina nefa mipatalohanao maty zaitra nefa ny lobakanao efa rovotra mivozona ny bokotra anao efa tapitra ny ala ianao reraka ny tsy fihinanakanina ny zavatra torianao nefa tena fahamarinana dia tadidio fa tsisy iainao anao zany eo tsisy olona iainao anao zany eo na ozy izy ianao hoe zao ne ny lalanao any an-danitra zao ny tena fiainana mandrakizay zao ohatra ny tena sitrapon'Andriamanitra zao ne ny tena ara-baiboly ny fiangonana ny tena mariny tsisy miainao anao eo satria ny zavatra ilain'ny olona dia tsy toriteny ho any an-danitra ihany fa toriteny manova fiainana toriteny manova fiainana ary zany ny ananarako an'ireny itsika tanora itsika mpanompon'Andriamanitra zay na tonga ny baiboly ny teny Paoly apôstôly ny teny aza vela isy anao tsinotsinona anao ny amin'ny fahatandroanao aza vela isy anao tsinotsinonao fahatandroanao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino anao inona ny dika leo tonga fianarana ho an'ny mino ianao ny tarafin'ny olona ianao ny tarafin'ny olona hoy Paoly apôstôly nareo ny epistily vakin'ny olona epistily ny olona tsy tia lala zay baiboly maintimaintinao any fa ny any am-paosinao ny jeren'ny olona manaka atao ve ty olo ty misy atao ve ty olo ty manam-bola ve ty olo ty mialoha ny jeren'ny olona ny Jesosinao aloha mitaratra anao ny olona rehetra ianao ny epistily vakin'ny olona ianao ny jeren'ny olona manahoana ny Andriamanitra ivavahanao manahoana ny Jesosy ivavahanao manahoana ny fiainanao ry tanora malala eto tena tiako tsindrina foana ny zavatra tena ataontsika anatin'ity fandarana ity dia tena fotoam-bavaka tena vavaka ary vavaka hitadiavana an'Andriamanitra fa arahana tena fampianarana alalanao ny ara-baiboly hoe asa ara-baiboly manahoana ahoana ny tonga anao vety ao anatin'ny fotoana fohy dia maza miazakazaka amin'ny fiainanao efa nitsindriko teto foana sady afaka mianatra ianao satria be dia be mihitsy ny ankizy ato amintsika ato no mianatra nefa manana ny aktivité any ny mahasamihafa n'ity séminaire ity dia le izy miaraka amin'ny fanahy masina izy miaraka amin'ny Jesosy be da be manko any ny olona mampanao formation be da be ny olona mampanao hoe fampianarana asa ny tombotsoa atsika dia itsika mivavaka ary ao anatin'ity séminaire ity ny zavatra tena atao dia hoe sady misy tolotsaina ny fanahy masina ianao ny misy tosiko ny fanahy masina ianao anisan'ny zavatra mahazon'ny olona manko mahazon'ny tanora ohatra dia le fiheverana hoe za mbola zaza efa nampianariko teto zany tamin'ny farany teo hoe za mbola zaza anisan'ny zavatra mahazon'ny olona dia ny fisalasalana sy ny tahotra mahazon'ny tanora matahotra manao zavatra misalasala manao zavatra le aingam-panahy ananana initiative ananana ohatra ny teanao zavatra izany taitaitra ohatra ny excité zany ianao tena hoe taitaitra ao anatin'ny fonao rehefa tena anao an'le zavatra dia ohatra misy tahotra misy orooro misy tebiteby ho tafavoaka ve za raha anao an'ity mety fe ty zavatra ty raha ataoko sao dia tsy ho tafavoaka sao dia ho potika sao dia ho rava sao dia misy olana sao dia ny tenatena dia misy sody be da be misy fanahina ary zay ny antony délivrance ao ataontsika
satria orinany fampianarana tena anao délivrance zabetsika androana ireo tahotra ireo tsy fahasahinanao zavatra ireo tahotra manao zavatra fanahina manao zavatra isaky ny anomboka zavatra de misy doto foana misy fisalasalana foana misy zavatra mampisalasala ao anatinao so de potika aleoloha tandrina tsara be tabe ny tanora hitako manao zavatra ohatr'izany de te angatakandro foana aleoloha iandro kely herinandro aleoloha amin'ny farany volana aleoloha amin'izao inona moa mahatonga antsika le mangatakandro lavo zeny satria ny rano fotsika ara ohatrany tsy mety vonona fa misy tebiteby eo anatin'ny fonao misy ka hoterena mihitsy ianao hoe miainga androany de androany mivonona androany de androany zao de zao tsy miandro rapitso fa zao de zao anao zavatra Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika anao zavatra Andriamanitra mitokatranonao hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra nahoana ianao nanakokofona nahoana ianao nanakoresy fotoana ny zanak'Andriamanitra ka ny tompony hitantsika melohany amaranako ny fotoana mampitrakanao foana indrindra aza atao fialatsiny eto tena esory eo an-tsaina le fialatsiny eo zay moa kambotiko zay nge pasteur kambotombola kely dadanay sy mamanay kambotombola kely zay ene zanak'olona sahirany zay ene zanak'olo mahantra zay nge pasteur tena fadiran'ovany zay nge tsy mbo nianatra be esory zany fa tsisy fialatsiny raha ohatra ka nahantra ny ray aman-dreninao tany aloha afaka mialatsiny izy raha tsy nety ny fiainan'ny ray aman-dreninao tany aloha afaka mialatsiny izy raha nahantra be ny fiainan'ny mpianakavianao tany aloha tsy maninona afaka mialatsiny izy fa raha mbola antra ianao manomboka zao de tsy afaka mialatsiny ianao satria ny zavara zay ho resantsika sy fampizarantsika de tsisy idirana diplôma tsisy idirana hoe manana bac ianao na manana BPC ianao na ohatrinona ny volam-pelantaninao ianganao na ohatrinona ny fond anao tsisy idirana zany marina fa amin'ity séminaire ty rehefa tena dinihana moa zany de marobe an'ireo le akizy efa mba tafity efa mba manana ny asany no nyresaka tamiko pasteur mba anome fond zay an'ireo akizy reo zany hoe lasa zareo ndray zany avy eo no efa mba hoe tahin'Andriamanitra de mba hanome atsika vola de tsisy amin'ity indray mandeha ty zany isy akizy hatrany amin'ny 20 any hoany mety hatrany amin'ny 20 any hoany no azo vola daholy raha vao vita ity formation ity ho azavaiko aminareo amin'ny sabotsy moa zany fandehan'ny fandaminana mahakasika an'izany rehetrarehetra zany fa ny tiako tenenina hoe tsy miainga amina fond tsy miainga amina diplôma tsy miainga amina fahaizana tsy miainga amina volokoditra tsy miainga amina bogosité fa miainga amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana sy ny formation zay menao miainga amin'ny vavaka tsika ka tsisy azonao ialana tsiny hoe zay ry pasteur moa le mampalahelo ny ray aman-dreninay zay kambotombola kely zay mahantra zay tsy manana diplôma zay tsisy idiran'izany fa ny fatara fotsiny zao tafity anao miaraka amin'ny Jesosy mitsangana ny orinasanao miaraka amin'ny Jesosy misy lalana sokafan'ny tompo aminao ary definao perakitsika taka ny tahin'Andriamanitra andreo kizy marobe reo ho tahin'Andriamanitra tsika fa de zay ngamba ny azoko ny tenenina sabotsy rapitso sabotsy moa zany raha zomatsika nijery n'ity fandaranty rapitso sabotsy 3 février amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto Karobato Jerusalem Karobato apitan'ny ambany atsimo commune temple de la foi bypass vaon'oloko bypass eto amin'ny 3 frères Ndefanambojanahary iainga ny fampianarana ao amin'izany tongava fa ho tahin'Andriamanitra ianao ary andray fahasoavany ianao mametraka mandram-piona mandram-pitafa veloma tompoko jeune conquérant tanora manan-tsaina tanora feno fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasa tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasamana
Izany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelo ny volana febroary, fahafolo fa fito ambin'ny folo ary ny faefatra amby roapolo ny volana febroary, samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary. Nahoana no tena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimay-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiara ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana. Ho tahin'Andriamanitra ianao.